eo vory eto amin'ny tranonao izay ankehitriny miompo am-panahy mba hideraka sy ankalaza ary hisaotranao. Ny fitiavanao no natafarainay eto izao Tompo, ny antsonao izay namohanay tamin'ny teninao masina Tompo no nambabo anay ka namarana marina tokoa ny fiderana anao amin'ity anio ity. Ny teninao izay omenao anay anio ary Andriamanitro dia ho raisinay sy velomanay, koa izay mangetahitanao marina tokoa ny Tompo dia hitarany velona amin'ny androm-piainany rehetra mba nomeza ny voninahitranao. Dia raina mandrakizay ny anaranao Tompo, ianao ilay Tompo Andriamanitra, Tompo ny hery sy ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany, misaotra Tompo. Amen. Mipetraka ny fiangonana, sokafana ny varavarana, idirany havatsika. Anaovana ny voam-panahintsika isika, andray ny hafatra sy ny sitrapon'Andriamanitra tiany omenantsika indray anio. Mialohan'ny vavaka sy ny toriteny dia horetontsika ny hira efa voalahatra. Teny moatsika androany indray dia ao amin'ny bokin'ny tantara faharoa, toko fahaefatra amin'ny telopolo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito. Tantara faharoa toko fahaefatra amin'ny telopolo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito. Ary ny filazantsara araka ny Lioka. Ny Lioka toko fahafito ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Ny Lioka toko fahafito ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Ary ao amin'ny epistily araka ny Titosy toko faharoa ny andiny fahaenina ka hatramin'ny fahafolo. Titosy toko faharoa ny andiny fahaenina ka hatramin'ny fahafolo. Mialohan'izany dia hiary vavaka tsika. Isaoranay isanandro ny aranao, Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Misaotra ny amin'ny fitiavana izay asehonao eo amin'ny fiainanay tsirairay avy, satria nanehoanao izany fitiavanao izany izahay. Ny famindram-ponao izay omenao anay isanandro, ny fahasoavanao omenao anay tsirairay avy, mbola mahatonga anay iombona vavaka aminao, mahatonga anay tonga eto amin'ny tempolonao, ary mahatonga anay ho resy lahatra ka hanolontena ho anao dia noho ny fahasoavanao omenao anay tsirairay avy izany. Soranay mandrakariva ianao fa be fitiavana ny Andriamanitra ary tia anay, ary mitantana anay mandrakariva amin'ny lalamarina sy amin'ny fahamarinana. Ary ankehitriny misaotranao koa izay fa mbola omenao anay ny teny mahavelona, ny teninao Andriamanitra izay antony fahavelomanay,
izay mbola mampisy zao fiainana zao ary mbola mamehery tanjaka ho anay indray. Ankehitriny ary Jesosy Tompo mangataka ny fanahy masina izahay ho an'ny tompona anjara rehetra na ny amaky ny teninao izany na ny hitondra ny hafatrao na no an'ny fiangonanao izay andrezany teninao izany Jesosy Tompo dia mangataka aminao mba fanahy masina ny hiasa ao am-pona tsiraray avy mba tena izay sitrako tokoa no voateny ary ny teninao marina tokoa no voambara eto Jesosy Tompo ary mba ho resy lahatra marina tokoa ny fiangonanao Jesosy fa tena ianao ny fahazavana ary ianao no manana ny teny fiainana dia apetraka ampelantanao fotoana rehetra ny Jesosy Tompo mba ianao no hiasa nokatra fomampananay ianao no andresy lahatra anay tsiraray afy mba akamamy teninao ny tsiraray afy dia amiara Jesosy Tomponay no andrantanay mivavakay saotra Tompo. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy. Valo taona Josia fony izy vao nanjaka ary iraika amby 30 taona no nanjaka tany Jerusalema. Ary nanao izay mahitsy teo mason'i Jehovah izy ka nandeha tamin'ny lalàn'i Davida rainy fa tsy mba nivily ho amin'ny ankavanana na amin'ny ankavia. Fa tamin'ny taona fahavalo nanjakana raha mbola zatovolahy izy dia niantomboka nitady an'Andriamanitra Davida rainy. Ary tamin'ny taona faharoa ambin'ny folo kosa dia niantomboka nanadio any Joda sy Jerusalema izy mba tsy hisy toerana avo na Asera na sarin-javatra voasikotra na sarin-javatra anidina intsony. Ary noravan'ny olona teo anatrehan'i Josia ny altaran'ireo bala ary ny tsangakazo ho an'ny masoandro izay teo ambony dia nokapainy. Ary ny Asera sy ny sarin-javatra voasikotra mba amin'ny sarin-javatra anidina dia nivakivakiny sy ny torotoroany ho vovoka ka nafafy ny teny amin'ny fasan'ireo efa namono zavatra hatao fanatitra ho azy. Ary nandoro ny taolany mpisorona teo ambonin'ny altarany izy ka dia nanadio an'i Joda sy Jerusalema. Ary tany amin'ny tanan'ny Manase sy ny Efraima ary ny Simeona hatramin'ny amin'ny Naftali dia tao an-tanànany izay rava. Dia noravany koa ny altara sy ny Asera ary ny sarin-javatra voasikotra no mongony no vovoka. Ary ny tsangakazo ho an'ny masoandro eran'ny tanin'ny Israely rehetra dia nokapainy ary dia niverina ho an'i Jerusalema izy. Amin'ny anaran'i Jesosy ary rehefa vitan'i Jesosy teo atrehany izany toriteny rehetra izany dia nakany Kapernaoma izy. Ary ny mpalafony kapiteny anankiray izay malalana dia narary efa ho faty. Koa raha nareniny amin'i Jesosy ilay kapiteny dia naniraka lolon'ny Juda eo amin'ny angataka azy mba ho avy ka hasitrana ny mpanompony. Ary rehefa tonga teo amin'i Jesosy ireo dia nangataka mafy taminy ka nanao hoe mendrika nanaovanao izany izy satria tiany firenentsika izy sady izy no efa nanao amin'ny sinagoga ho antsika. Ary Jesosy nandeha niaraka taminy. Ary rehefa eny ambity akaiky ny trano izy ilay kapiteny dia naniraka sakay izay hitsena azy ka nanao taminy hoe Tompoko, aza manahirana ny tenanao ianao fa tsy mendrika nidirana ambanin'ny tafotranoko aho. Koa na dia ny tenako aza dia nataoko fa tsy mendrika eo aminao fa mitenena ihany dia ho sitrana ny ankizilago. Fa izaho koa mba lehilahy manan-dehibe ihany ka manana maramira izay feheziko ka hoy izaho amin'ny anankiray mandeha ihany dia mandeha izy ary amin'ny anankiray koa avy dia avy izy ary amin'ny mpanompo ataovy izao dia manao izy. Ary no nandeha izany Jesosy dia gaga taminy ary dia nitodika izy ka nanao tamin'ny vahoaka izay nanaraka azy hoe lazaiko aminareo fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izao aho na dia tamin'ny Israely azy. Ary no nitavaverina tao an-trano ireo iraka ireo dia hita ny fasitrana ilay mpanompo.
amen. Ny lehilahy tanora mpanahy koa anary ahony tena ka amin'ny zavatra rehetra dia asehoy ny tenanao ho fianarana ny asa tsara fampianaranao maneho ny tsy faharatsiana ny famantinana ny teny tsy misy kilema izay tsy azo sinina mba homenatra izay manohitra satria tsy isy ratsy itenenana anareo. Ny mpanompo koa dia anaro anaiky ny tompony ka anao izay sitrapony amin'ny zavatra rehetra fa tsy ny amalivaly, tsy angala teto, tsy anao izay toe-panahy mahatoky indrindra mba hampamendrika fampianaran'Andriamanitra mpamonjy antsika amin'ny zavatra rehetra. Amen. Ray masonao manana masinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mitsangana ny fiangonana anao ndika voalahatra hitsenantsika ny afatra ny ondray. Ry avy malala ao amin'ny tompo ho ampitombona amin'ny fitsia-mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Saotra indrindra noho ny amin'ny teny fiarabala izay nentin'ny mpitarika teo izay misolo tena amin'ny fiangonana Ray manontolo ary dia efa namafisy ny Ray aman-dreny mpitarika teto toerana moa dia mirary ny fiadanana amin'ny tompo ho aminareo ihany koa. Ary dia faharoa manarakarak'izay dia miarabanareo ihany koa satria fotoan-dehibe ty andro an'ity eo mahafadimy amby roapolo taona ny sampana fifoasana tamin'ny FJKM Salema Vaovao 67 hektara. Eo ireo olona marobe izay ho atao batisa zato mahery ary eo ihany koa ireo izay ho amasinina ny tokantranony dia miarabanareo sahady zany ry havana dia mirary ny fiadanan'ny tompo ho aminareo amin'ny fitsareta ihany koa. Ary ny teniko fahatelo farany dia mifona sahady koa satria raha tena tiako sy mahafinaritra satria zanaka Salema Vaovao tanteraka ahako dia mba hoe miaraka hatramin'ny farantsika miara mametra tanana miara mivavaka sy ny sisa fa araka ny andraikitra izay voavaliko teo moa dia lahady izay mpiasam-bola ny tony no tena bebe andraikitra dia vao vita ny toriteny dia angatadalana sahady zany dia fametraka amin'ny veloma amin'ny anaran'ny tompo ny Ray aman-dreny tanana sy anaka manoraisiko tanana isolo tenanareo dia mirary ny fiadanan'ny tompotompo. Ny tantara faharotoko fahefatra amby telopolo ry havana. Tantara faharotoko fahefatra amby telopolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito. Tantara faharotoko fahefatra amby telopolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito izay nivakina tamintsika teo ny tenin'Andriamanitra izay ho zaraina amintsika. Ty soratra masina ty ry havana dia tantaran'ny Josia mpanjaka izay niaina tamin'ny taona 5 ka hatramin'ny taona 5 talohan'i Jesosy Kristy. Zany hoe tany amin'ny 900 taona tamoandro zany ty tenin'Andriamanitra izay hitantsika ity. Ary dia ahitana ny
Josiah-mpanjaka izay anisan'ireo mpanjaka vitsivitsy oza atao anaty baiboly izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe nanao izay mahitsy teo mason'i Jehova tatsika amin'ny andininy faharoa zany satria klasiny tenin'Andriamanitra roa ihany mpanjaka ao anatin'ny baiboly dia na izy hoe ary mpanjaka ranina dia nanao ratsy izay teo mason'Andriamanitra na tahaka n'ity Josiah ty klasiny soratra masina olona nanao mahitsy teo anatrehan'i Jehova ary dia azo antoka zany riavana fa olona azo klasina olona ho matoky amin'ny asany azo sokajina olona mpino ary afaka natoky tamin'ny asany dia ndenge jerevantsika hoe fa inona moa natonga ny Josiah-mpanjaka ho anisan'izay olona matoky tamin'ny asany ny antony riavana dia voalohany indrindra satria izy nazoto nitady an'Andriamanitra nazoto naninona hony nazoto nitady an'Andriamanitra dia eo amin'ny andininy fahatelo hoe zao voalazan'ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo amin'ity tantara faharoa toko efatra amby telopolo ity fa tamin'ny taona fahavalo nanjakany raha mbola zatovolahy izy dia niatomboka nitady an'Andriamanitra Davida rainy zay zany tena nazoto nitady an'Andriamanitra marina ty Josiah-mpanjaka ty dia raha te hatoky ianao zany mila mazoto mitady an'Andriamanitra dia mitady an'Andriamanitra zany tsy hoe dadavina tantrano izy sanakaiza izy fa amin'ny alalan'ny fandalinatsika ny soratra masina amin'ny fanarahantsika ny fampianarana maro samihafa reny zay zany mahatonga hoe tsisy azan'ny pastera tonga dia manao batisa zany fa tsy maintsy misy fampianarana aloha fa tsy hoe tonga dia taty le zaza dia le manarano ny lohany tsy zany io fa mbola mena fampianarana aloha nareo hoe zao ny anton'ity batisa ty dia misy fampianarana meny pastera nareo aloha vo atao batisa nareo tsisy an'izany hoe tonga dia masinina zany no mariazina fa mbola misy dinika atao miaraka amin'ny tanana aloha zao ny fampianaram-ponina momba n'izany manana fanambadiana zany mba tonga n'izy io aharitra ary na ny mpiandry aza tsisy tonga dia misaron-do zany eo izy Jesosy tamin'ny kesahondriavana tokanana mpiandry tsy manao an'izany ny FJKM fa mianatra roa taona aloha ianao farafahakeliny raha pasteur izy efa taona aloha farafahakeliny na mihoatra amin'izany aza mibetsaka zay ianao vo afaka ho mahatoky mila mandalina finoana ary zay raha teo riavana indreny nahazo any Timoty mantsy reny antsoina hoe Timoty sur Titus epistile pastoraly ho ana pasteur zany anaro ny tanora fanahy anaro ny mpanoa anaro ny ohatran'izao tsy afaka mananatra ianao raha tsy efa nianatra tenin'Andriamanitra aloha ary Titus sur Timoty sur Paul olona nandalina soratra masina vo afaka nananatra raha avako malala amin'ny Tompo 5 taona ny sampana fifoazana zao betsaka amin'ny fananarana natao tamin'ity toerana ity betsaka amin'ny fananarana natao tamin'izao tanàna sy vohatra zao ny antony dia satria nahoana betsaka koa mihevy tena ho mpananatra eto amin'ity tanàna ity tsy zay ary tena faly be mihitsy aho hoe nahitan'io fanomezana nomeny io asiana mazava tadiopa be dia be ny zanaky Madagasikara na valon'ny nosy ny fanendra ve no famoivoy eto dia rehefa tonga amin'ny alina ao amin'ny tanàna anankiray ianao dia re aiza reo dia any amin'izay mazavazava foana no jerena nandray aloha tonga amin'ny tanàna anankiray dia mba misy mazavazava inona ilay mazava eo bara ianina zay mba mandeha anao mijery mazavazava inona ny atso casino zany no mandeha nanjetratra amin'ny tanàna fa zao mba mahisy an'io olona vo mba tonga eto amin'ny 67 hectara tonga dia io nitazana fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara ary ho tsarony tsara fa misy mpamonjy ary dia io ny famantaranandro dikany dia aza diso fidirana fa io ny leran'ny Tompo fa io koa ny famantaranandro fampatsahivina anao fa mandeha ny fotoana ary na hoe nanao aingana dia mbola ho adin'ny Tompo ianao raha avako malala ao ny Tompo raha te hatoky ianao dia mila
tady an'andriamanitra marina fa tsy ampiravana ny tady an'andriamanitra marina fotsiny fa rehefa tena mahita an'andriamanitra ianao dia mila manafatra fahefana mila maninona hony manafatra fahefana tatsika izany a manomboka amin'ny andinin'ny fahefatra ka hatrany amin'ny andinin'ny fahafito zao voalaza zao ary noravany olona teo anatrehan'i Josiah ny ataran'ireo bala ary nitsangam-bato tsangakazo somasoandro sy ambony dia nokapaina ary ny Aserasy ny sarin-javatra voasikotra tamin'ny sarin-javatra midina dia nivakivakiny sy nitoritoriny ny vovoka ka nafafy ny teny amin'ny fasan'ireo namono zavatra atao fanatitra ho azy ary nandoro ny taona misolona eo ambonin'ny altarany izy ka tena nadio an'i Joda Jerosalema sy ny sisa sy ny sisa Josiah zany tena metraka tsara mihitsy hoe za zao tompony fahefana eto tony tsangam-bato tsampy rehetra tony zany bala zany mantsy tompony anarany dia andriamanitry ny olona teo akaikiny teo reny andriamanitra tsampy mazava ohatra dia ivavahana ory-bala o andriamanitry ny famokarana o mbao taio re zahay e dia tony Asera tony a tsangata karazana poto zany ohatrany tony andro tony a atsangan'ireo dia ireo ny ivavahany fa rehefa tonga nanana fahefana Josiah dia mazava tsara ny anazy anazy ao ny fahefana ravako amin'ny anaran'i Jesosy zay rehetra tsy ary dia diovina Joda diovina Jerosalema nalany tamin'ireo karazana sampy maro samihafa ary dia izay ny havana tena hiraka ampanaovan'ny tompo atsika tsy ho amin'ny sampana fifoazana ihany fa ho atsika rehetra izay matsiahy zanak'Andriamanitra dia izao ampiasao ny fahefanao ampiaro ny fahefanao dia ny fahefana amin'i Jesosy Kristy tompo atrika mahafinaritra n'ilay kapiteny ao amin'ny toko fahafito teo iavany voavakiny io tantara io a tonga dia lohana miaramila zany ary lohana miaramila hatramin'izay ka hatramin'izao tsy miova mihitsy a lohana miaramila dia izao raha vao mahita olona ray izy indrindra miaramila mitovy aminy a dia telo any raha sefo ty dia manao sali raha olona mitovy amiko ty a sali moino mandeha foana ihany raha vao sefo dia afaka mibaiko anazy raha mitovy aminy dia mitovy raha vao olona any ambany dia lasa zao atao zao atao zao atao zao atao dia manaiky fotsiny dia ny tao an-tsainy ty miaramila ty dia tsotra Jesosy Kristy tompo ambony grasy indrindra amin'ny fibaikona ny aretina ka rehefa baikony Jesosy io dia miala atsony Jesosy io dia tonga ka zay mahatonga azy hoe tsy medrika tsy mila makaka ambany tafotranoko ianao tompo fa ambany fahefanao le aretina baiko io aretina io dia miala io dia afaka io rehefa malala amin'ny tompo ho atao batisy ianareo sy ny zanakareo rehefa avy eo ho an'izay ho atao batisy amin'ny ankapobeny a ny olona batisa zany sy voan'ny trombana bilona dia volontsony raha tsy sanatry hoe izy indray no mamonjy any amin'le mpanandro sy ny sisa zay indray dia tratra izy fa ny olona vita batisa dia arovan'Andriamanitra ny tokantrano apetraka amin'Andriamanitra tsy hoe tsy miady tsony nareo vady lainga be zany fa misy fiarovan'Andriamanitra ary fiasan'Andriamanitra tsy takatra ao anatin'ireny ny amaranako azy ry havana dia izao atraiza tokoa reny fahefana azo tsika mpiariny ny zavatra mazaka tsikarano-nofo dia ny fahefan'ny olona anankiray a dia voafetra amin'ny fotoana anankiray ary voafetra amin'ny toerana anankiray ohatra zany hoe be ny tanàna Antananarivo ianao dia Antananarivo ihany no azonao baikona sy anaovanao zavatra fa tsy afaka mibaiko any Tomasina ianao dia Tomasina koa tsy afaka mibaiko any Antananarivo raha filoham-pirenena Madagasikara ianao a dia eto Madagasikara ihany no azonao baikona fa ny any an-dafy tsy azonao be desina fa mba hatraiza reny fahefana meny Kristy atsika amin'ity fandroana devoly sy ny sisy ty ndre mandeha zay faly be aloha nahitanareo manao fotsifotsy be dia be androany satria zany zao rehefa mivoaka amin'ny raha vetsitsika mba tsy le raha voina amin'ny 67 mantsy dia rebareba satroka salamo malaza zay fa zao zao androany rehefa mirava vetsy dia reny ny fifoazana reny ny efijikaina salamo vaovao 67 hectare reny ny malaza dia laza tsika tsy eto amin'ny 67 tsy eto Madagasikara ihany
fa tonga hatrany velany tany amin'ny firenena anankiray zay a mety efa nisy naheno fa tsy mainona fa masoanareo no teny avelona tonga atao amin'ny firenena anankiray zay lahady maraina ohatran'io manan-karena zany firenena zany a manan-karena amin'ny vola manan-karena amin'ny fahaizana manan-karena amin'ny diplôma manan-karena amin'inona dia mandeha le tapany voalohany amin'ny litorjia maraina iny a dia le mandeha ny raharam-piangonana dia zay a malagasy vitsivitsy ny tao nisy pasteur nisy mpiandry nisy akoatra amin'ny pasteur soloteny tao dia mipetraka amin'ny sisiny ohatran'izao tonga avy any dia vazaha niditra dia zany sisiny indrindra teo dia mibidy vazaha zao nataony afa miteniny fa tsy nareo avy amin'ny Madagasikara ho mahay mandroaka divoly tena marina zany a zany nataony ahoana ma zany no malaza ty aminay ity zany hoe andrasa aloha midana mipetraka midana mipetraka midana aloha fa mbola tsy miresaka tsika sao fa mbola mivavaka dia miverina fanoroany ray izy naveriny ray nareo avy amin'ny Madagasikara ho mahay mandroaka divoly dia zao no navaly anazy zay tompoko tsy mahay mandroaka divoly fa Jesosy Kristy divoly ny adevitra ny an-dafy mantsy a dia mitovy amin'le nahazotsika tamin'ny taona vitsivitsy lasa nareo nietsika reny ambala velona dia mipotra daholo ty milaza azo manam-pahaizana ary zao tenin'le anglisy ray kilasy aminay tamin'ny université tany an-dafy izy tsy mivantana be ohatran'izao teniko zao miara-ny dokoteranareo amin'ny Madagasikara dia dondrombelona zany nataony anglisy ray kilasy taminay fa ahoana le zavatra aretin'ny saina psikolojia an'ity a dia lazay fa devoly daholo ary raha mijery tokoa ianao zany zao a ny akamaroany manam-pahaizana fa tsy izy rehetra dia miezaka mampiseho hoe tsisy devoly zany dia reny demoniaka reny zany any an-dafy zao na mijery an'le fahantarany reny tsika misy an'le hoe misy manindry amin'ny aly misy manan-kely dia alainy zareo sary amin'le fankatsary mahita amin'ny alina caméra à infrarouge dia filmena tokoa le olona matory amin'ny alina tsinitsina tonga dia mitsipatsipaka dia anisy manindry anaty eo fa filmenao tsisy inona hitany dia ozy izy le manam-paizana hitanareo zany fa tsisy ny devoly sain'le olona manao an'io dia reny le demoniaka reny a petapetahany zala elektrode lohany dia mivoaka ny sary dia mivoaka satria misy courant elatran'Andriamanitra mandeha amin'ny oaty do io dia rehefa tsy mietsika ny devolon'le olona dia manao ohatran'izao le sary le korota mandeha tsotra tsara fa rehefa mietsika ny devolony grrrr tambilina ohatran'izao le zavatra dia hitanareo izy fa io fanazavana siantifika fotsiny fa tsisy zany devoly zany ary loza ara zao a zao tamin'ny tapa-bolana iny navoaka ny ankizy tao an-trano ny kahiany any amin'ny klasy de septième mba dia fampianarana hoe ny olona dia avy amin'ny rajako tena zany a savoaka kahiandreo zanakitsika reo hoe hatrany amin'ny terminalina dia zany ny ampianarana any mandrebrebire pasteur reny mandrebrebire mpiandry reny fa scientifique io fa tsisy devoly zany fa rehefa mitaninao hoe ty ve marary dia zany reo pilule ty dia sitrana tsisy an'izany fa Andriamanitra no ohatran'o io dia rehefa tapivalaka rery vazaha zany a hoe nareo malagasy zay mahay mandroaka devoly dia hoe fa ahoana reto ary misy demoniaka demoniaka mihoatra ny anankiray nentina tena nisy zany a dia rehefa mandray demoniaka zany a mitovy foana ihany tsy maintsy misy dika aloha dia misy fampibebahana aloha dia tahaka ny nataony Josia mpanjaka teto raha misy ody diasy any na ody vazaha na ody komoriana na ody sinoa satria misy ody gory reny fa tatanareo fa ndiasy any manao ny ody io a dia dorana amin'ny anaran'ny tompo dia vity zay a dia vakina amin'izay le teny famezam-pahefana anankiefatra le vakina amina vakina rehefa aveo moa rehefa misy fametrahan-tanana rehefa aveo tsisy rehefa amin'ny fotoana fametrahan-tanana zany teo aloha dia mora mbola azo azy any satria ny tenym-pirenena amin'io tenym-pirenena voalaza anaty lalam-pandrenana ny firenena io a dia teny anankiroa teny frantsay sy teny anglisy dia teo zany a mbola afaka naka baiboly teny frantsay na teny anglisy am'izay a vakina amakina le teny famezam-pahefana dia vity iny fa rehefa voavaky am'izay le teny famezam-pahefana
tonga amin'izay le fandroana devoly teo amin'izay ny tantara kely ny teny ain'le olona tena hainy teny frantsay sy ny teny anglisy ny teny tena hainay malagasy de ny teny iny teny gasy horoana amin'ny teny ina ary ny devolon'reto olona reto tena zay fa tsy sambany tamin'izay roana amin'ny teny ina zao no teny devolon'reto olona reto dia ny zaraina roa le demoniaka sasana atao tato dia sasana atao tato dia ireo olona vitsivitsy avanambanana amin'ny teny frantsay sy amin'ny teny anglisy nandroaka devoly tamin'ny teny frantsay sy ny tamin'ny teny anglisy fa ho an'le fifoazana an'le teny malagasy ny tena hainy amin'ny anaran'i jesosy kristy mpavany nazareta mandika ny maro satany mivoaka miala mivoaka ny devoly sa tsy mivoaka tonga hatrany an-dafy ny fahefan'i kristy tonga hatrany an-dafy ny fahefan'i jesosy kristy tompo riavanao ary niala ny devoly ary ampiaro ny fahefanao tena malahelo mihitsy ary avana rehefa mahatsiaro tonga ty madagasikara tao alemainy zay tsy navela le olona mera ametrao tanananao zay pasteur fa ny tsiketo ny FJKM mandraindray mandeha le lisy fametratanana andramo zany tsisy satria no ny fandaminana amin'ny fotoana avy fanio iny misy mitsoka moramora mandeha mody fa ho aizy reto maika ody pasteur olona itsy amin'ny 67 mipetraka ka maika ody ny olona aza manao ray alina kilometatra metatanana ferinao maika ody sasanyray manao zay tsisy devoly pasteur zay nga maninona Paoly apôstôly ary avana mametra-tanana reo amin'ny asany apôstôly toko fahatelo ambin'ny folo hoe miaraka mijery amin'izay tsy asaina marana ty azy asany apôstôly toko fahatelo ambin'ny folo asany apôstôly toko fahatelo ambin'ny folo ny andinin'ny faharoa sy ny andinin'ny fahatelo asany apôstôly toko fahatelo ambin'ny folo ny andinin'ny faharoa sy fahatelo asany apôstôly toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny faharoa sy fahatelo neketika iaraka mamaky an'izany tena miara mamaky zany tika amin'ny anaran'ny tompo ary rao fampampovana ho an'ny tompo sy ny fahadian'ireo dia omby fanahy masina atkano ahy Barnabasy Saoly hanao ny asa zay efa niantsoko azy ary efa mifahadianana sy ny vavaka ary nametra tanana tany izy dia nandray vazy sanareo masina noho ny Paoly apôstôly ve tena ilaina ry havana fametra-tanana sy ny asa-pivoazana dia raha mitiniko zany ry havana raha teo mpanompo marina sy mahatoky ianareo amin'ny asa dia mandalina finoana ary faharoa ampiasao ny fahefana amin'ny tompo anao amen ivavakisika ry Andriamanitra rainay eo indreto izay olonao avy nandreny sitraponao indray tamin'ity anio ty tamin'ny alalan'ny teninao masina indrisy anefa tompo fa tsy natanteraka izany sitraponao zany zahay tsy mba nazoto nitady anao Andriamanitra isanandro isanandro izahay fa mandrakariva dia ny fitadiavana no amin'ny nofinay ny fafinaretanay no nataonay dia mifona aminao zy tompo satria tsy tanteraka izahay nampianaranao anay koa ny sitraponao anio fa mila manapatra fahefana izay tompo indrisy nefa dia somalalo ny fahefana nofinay herinay ny tanjakay no nampiarinay fa tsy mba ny fahefana analalay ratsy ny faharatsiana anaty anatinay na eo amin'ny ankonanay na manodidina anay reny fahefana namenao anay reny
reny fahefanananay ireny dia tsy mba nanaovana ny sitraponao anasoavana ny ankonana anasoavana ny hafa fa mandrakariva nentinay anomoretana ny hafa anafotona ny hafa mamindrafo tompo mamelany elokay misaotra tompo fa mbola miantra anay ianao mbola mamindra fo aminay ianao na dia eo arareny tsy fahatanteranay ireny mifona Jesoa olombelona mpamoty izahay mamelany elokay tovy aminay tompo ny teninao izay manatona anao dia tsy mba ho lavinao mihitsy ary ny fotokitovy sy mangorakoraka tsy mba ataonao tsinitsiny riray ny famindram-po diovy re izahay ho afa-pahotany sasao amin'ny leranao soa izahay Jesoa manalo mba ho afa-keloko avaozy indray aren'io aty anatinay avaozy izahay mba hanana fo voninka nompo anao mandrakariva mba hanana fo mahay miantra mba hanana fo mahay mitady anao Andriamanitra mba hanana fo mahay manapaka ny fahefanao Andriamanitra koa dia ny anao ny sitraponao mandrakariva tompo no ambety teninay dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy mpamela heloka ilay tompo ny hery sy ny fahefana rehetra ny an-danitra nanaovana izany vavaka izany misaotra tompo amen. Panavitranao indray mpimasomonjana nafozako anao fa minindra fo-lehibe kosa no ampidiko anao tamin'ny firetan'ny fahatezerako ny nanafenako ny tavako taminao indray mpimasomonja fa amin'ny famindram-po mandrakizay kosa no amindrako fo aminao nefa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika satria fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy ambara aminao ary voavelany heliko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Alleluia miderazy sambatra ny olona izay voavelany elony sy voasarona ny fahotany sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah heloka ary tsy misy hitaka ny fanahiny amen. Yeah.
olona voavelelika riavana dia samy jovavolombelona ka manambara ny finoany aokary isika iaraka anaiky sy anambara zany fiambonantsika manao amin'ny fanekem-pinoana zany laharana fahatelo nitsangana amin'ny fiangonana fanekem-pinoana laharana fahatelo minon'Andriamanitra tsy toa izay mpanao ny lanitra sy ny tany Andriamanitra dia fitiavana fa na Andriamanitra dia fitiavana Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy mino ny Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika aho tonga izy hitady sy hamonjy ny very izy ny lalana sy famarinana ary fiainana izy dia tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay mino ny fanahy masina aho izy ny manambara amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika fanahy iray ihany no nanaovadisantsika rehetra ho tena iray ny fandresena izay enti mandresy zao tontolo izao dia ny finoantsika tompo ampitombony finoanay amen petraka amin'ny fiangonana manao ny hira ny antoko-pira
araba amin'ny anarany Jesosy Kristy tompontsika natratra izao andro lehibe isa fahatsoroa eo amin'ny fiainan'ny fiangonana zao ary arabaina manokana ny sampana fifoazana eto amin'ny FDG Masalema vaovao izay fiangonana nametrahana Andriamanitra antsika fa nomena Andriamanitra tia andro itisika. Arabaina manokana ianao izay tratra fotoan'izany ary isaorana ianao noho ny fanohinanao ny antso ho fanehoana ny fiangonana ary ho fanehoana ny fahampanompon'i Jesosy Kristy isika dia niezaka tsika dadao ny fitafiana fotsifotsy mety misy ihany ny tsy manana na tsy miomana amin'izany ary dia tsy afaka nanao izany fa ny ao am-potsika dia fotsy madio tsara eo anatrehan'ny tompo ary mpanompon'i Jesosy Kristy isika amin'izany marina ny lazain'ny mpitoro teny teo ravana malala fa raha mamalaza amin'ny fitafakazany ny fivavahana hafa dia isika koa mba manomboka izao dia alaza amin'izany fanaovana fitafiana izany na dia tsy ho isan'andro azo anaovana ny fitafiana fotsy fa dia mariky ny famonjena, mariky ny fahadiovana, mariky ny fitahin'Andriamanitra antsika izany ary fijoroana vavolombelona raha teo. Andesika iroso miasa vavolombelona ka ny hira laharana izay hira fanampiny no iraintsika dia ao anatin'izany ny fiomakomanana ho amin'ny batisa avy hatrany ny asa vavolombelona dia mitomboka amin'ny sakramenta aorianan'izay dia tanterahana ihany koa ny mariazy. Eo amin'ny mariazy mety misy fivanakely eninao tsy miova mihitsy liturjia fa fivanakely eninao noho ny fanamboarana ny fotoana kanefa dia tsy mifanohitra amin'izay tokony atao akory izany. Hira faharoapolo amin'ny fihirana fanampiny, hira fanampiny faharoapolo tsy mendrika hampanompony atao hoe zanakao kanefa ianao tompony miantso ahy izao izay manantona tsy ho laviko ianao dia tamy aoka say nanantona anao. Izany no fijoroana vavolombelona ataony eto avantsika reto izay Maria koa fa vokatry ny asan'i Jesosy Kristy teto amin'ny fiangonana nitafika masina nataony sampana fifoazana, tafika masina nataony sampanasa fitorinany filazantsara ny AFF no nahazahoana mijoro vavolombelona tahaka izao ka misy ny atao mariazy ary misy ny atao batisa ankizy sy olon-dehibe ihany koa. Iara-mijoro vavolombelona amin'izy ireo sika ary iraintsika amin'ny fo ity hira larina faharoapolo ity dawary ao anatin'izany no miakatra ny hanao batisa, ny atao batisa sy ny hanao batisa.
miaron-jojo toerana. Rary manatsoso io manaobatisana ho ny anaran'iray sy zanaka ny fanahy masina ho aminao ny Tompo. Amen. Zwilina Antonena Zwilina Antonena manaobatisana ho ny anaran'iray sy zanaka ny fanahy masina ho aminao ny Tompo. Amen. Lasa fiavianana Elisa zafiarmanana Elisa manaobatisana ho ny anaran'iray sy zanaka ny fanahy masina ho aminao ny Tompo. Amen. Rajo Elison Tojonyaina manaobatisana ho ny anaran'iray sy zanaka ny fanahy masina ho aminao ny Tompo. Amen. Randiana Tenaina Erika manaobatisana ho amin'ny anaran'iray sy zanaka ny fanahy masina ho aminao ny Tompo. Amen. Andrianarmanana ny lasana. Andrianarmanana ny lasana. Ramananirina rivelino. Antanirina Maria. Antanirina Maria. Ravomianta Elisoa. Ravomianta Elisoa. Rakotonyaina miandry tina. Rarmalala Francine Angela. Rakotonyaina Tojonirina. Ravawarso Fanirso. Rakotonyaina Kevina Antonio. Andriamos Avitrinyaina. Avitraina. Andriamos Avitraina.
Andriambosa Avtraina. Ausa Tseo. Tseo. Andriambosa Avtraina. Nomena Florence. Nomena Florence. Randrianandrasana Mamy Lalaina. Randrianandrasana Mamy Lalaina. Rasoanatoandro Gilbertine. Rasoanatoandro Gilbertine. Rasoanatoandro Natenaina Liana. Rasoanatoandro Natenaina. Ranaifson Rijaniana. Ranaifson Rijaniana. Razananivo Marina. Razananivo Marina. Hantinyala Jenny. Hantinyala Jenny. Hantinyala Joanna. Ramiara Raisua Fetranirina. Ramiara Raisua Fetranirina. Rarmana Tairi Nyaina. Rarmana Tairi Nyaina. Rarmana Vunjana.